manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Salamo 1:190 sy 2. Ny zavaboary rehetra izay ny foron'Andriamanitra dia haneho ny hatsaran'Andriamanitra izay tokony alaitsika tahaka anomelesona sarobidy ho antsika sy ireo zanantsika. Mba eritrereto anie ry namana malala ny masoandro izay miantona eo amin'ny habakabaka kanefa tsy mianjera. Ny volana izay miantona eo amin'ny habakabaka izay miantona nefa tsy mianjera. Ny devolana raha mijery isika dia mizara io volana io, ka rehefa misasaka izy io dia tsy hoe ny volana no tapaka akory fa misy ampahany izay tsy hita ety ambonin'ny tany. Izany toe-javatra izany dia tena mahagaga vokatry ny asan'Andriamanitra omen'Andriamanitra antsika. Eritrereto ny rivotra madio izay omen'Andriamanitra antsika, mahavelona antsika. Tsy hitantsika ny rivotra kanefa rehefa tsy misy rivotra na dia ao anatin'ny segondra vitsy monja aza dia vita hatreo ny fiainana. Tombotsoa omen'Andriamanitra antsika. Ny tendrombohitra mijoalajoala izay mahafinaritra ny mahita azy, rakofan'ireo ala maitso mavana sy ireo bozaka manahitra, ny fisian'ireo voninkazo maniry any an-jaridaina eo an-tokotany izay nomen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra ilay mpanakanto mahay no nanome antsika an'ireny toe-javatra ireny. Rehefa mijery ny zavaboary nataon'Andriamanitra isika dia tokony hiantoka fahasambarana satria tiantsika loatra Andriamanitra, tsy nametraka antsika teo anatin'ny tontolon-gazana fa nametraka antsika olombelona ao anatin'ny tontolo voalamina sy voakarakara, tontolo mahafinaritra. Eritrereto angery namana fa nanamboaran'Andriamanitra antsika vokatry ny rivotra, ny masoandro mibalika, ny ranorana azy omen'Andriamanitra amin'ny fotoanany mampitsiry ny zava-maniry any amin'ny tany. Manaona ny olana mitranga rehefa tsy misy ranorana, potika ny fiariana maro isan-karazany. Tombotsoa omen'Andriamanitra antsika izany. Manomboka hatrany amin'ny fahazazany, ny ankizy dia tokony ho beazina, hihaingo araka ny fomban'Andriamanitra, mihaingo araka ny fomban'Andriamanitra. Inona moa ilay haingo ny zanak'Andriamanitra? Toetra tsotra, maty ity, miadana madio. Ny fiaingontsika zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia tsy firavaka eny ivelany toy ny kavina, ny rojo, tsy zany no firavaka ny zanak'Andriamanitra, fa ny firavaka dia toetra miafina ao am-po, fahatsaran'ny natioran'Andriamanitra. Ary ny ray aman-dreny dia tokony hampianatra ny zanany an'izany fomba fiaina tsara, tsotra kanefa masina izany. Ampianariny bokin'ny natiora ny zanantsika mba hahitany izy ireo ny hatsaran'Andriamanitra ka ahafahany manolo tena manatona an'Andriamanitra. Ento mivoaka ny trano izy ireo rehefa maraina mba ahafahan'izy ireo mihaino ny vorona mitsiotsioka, ny hira fiderana, ary ampianaro azy fa isika dia tokony aneho fisaorana an'ilay Andriamanitra izay nanome antsika ny zavatra rehetra amin'ny fahalalan-tanana. Ampianaro ny ankizy fa tsy ny fitafiana, ny rentirenty sy ny firavaka izay iverintsika fa sarobidy no tena mahalehilahy sy ny mahavehivavy tsara antsika, fa ny fahatsorana marina eo amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Hatsara-tarehy ary no resahana eto. Beauté, inona ny beauté tsara, ny kosmetika tsara indrindra dia izay nomen'Andriamanitra antsika. Ireny hatsara-tarehy avy amin'izao tontolo izao ireny dia haingo, misy fiteny malagasy hoe haingo diso ny arivo, ka lasa sady manimba ny tenantsika amin'ny fiezahantsika hanatsara ny vatantsika mba ho tsara araka ny sitrapontsika, fa kosa hampihety izay nataon'Andriamanitra. Isika olombelona ne tsara ianao, izay nataon'Andriamanitra namoronanao tena tsara, ka aoka hianona amin'izay fahatsaran'Andriamanitra izay. Zany akory tsy midika hoe tsy tokony mba hikarakara vatana kely isika, hanambomboatra volo kely, hanambomboatra izay tokony amboarina, tsy misy maharatsy an'izany, fa misy tari-dalana omen'Andriamanitra mba hikarakarana ny vatantsika izay Andriamanitra ny tompony, te-polon'Andriamanitra isika. Hatsara-tarehy, maneho ny toetran'Andriamanitra. Hoy ny Salamo 1:1 manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny hatsara-tarehy tsara indrindra dia ny hatsara-tarehy izay nomen'Andriamanitra anao.
tsara ianao, mahafinaritra ianao, manany maizy azy ianao, kolokoloy fa tian'Andriamanitra ianao. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay no nylesona sarobidy atolotra ao anay. Nomenao ny vatana izahay, ny fanahinay, ny toe-tsainay, ny momba anay, efa tombontsoa sarobidy avy aminao zany. Ampianaro izahay, toroy hevitra mba hikarakara ny tenanay, hikarakara ny fananana izay natolotra ao anay, ka hahafahanay manome voninahitra anao zany. Da io ny ankonanay, ny zanakay, ny fianakavianay rehetra, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.